misy an'io hetsika izay ampinafinana isy raha pisotoko ny hevitra manokana amin'ny maha-olo-pirenena. Io misy teriraky ny avin'indra io no azo ataoko Mandrakariva. Hoy izaho hoe ho amin'izay kasana ny fiadanana aloha. Ny tiako apetraka, ny tiako resahana dia averiko Mandrakariva ny teniko manao hoe misy fahefana efatra. Izay tonga dia ho zaraiko mahitsy sy mivantana. Fahefana ambonin'ny fahefana. Na ho pouvoir na autorité zany izay zarantsika azy fa io la avy any amin'ny lanitra, avy any amin'ny ataoko hoe avondrindra. Dia misy fahefana ety ambony tany aloha communauté internationale. Dia misy fahefana isan'ny pirenena ohatran'ny hoe Madagasikara misy fahefana amin'ny feantsika io ny fotoana-panjakana. Dia misy fahefana faefatra ilay fahefana isam-bondrona, isam-pikambanana ary isam-batan'olona. Ireo fahefana efatra ireo tsy mifanitsaka fa samy manana ny fandehanan'ireo sy ny fombafomba fiasany. Matoa tsy miadevitra rehefa miantso aminareo ohatra amin'ny record tsy miadevitra amin'ilay fahefana farany le vahoaka, le famaly. Tsy miadevitra koa aloha hatreto momba le fanjakana hoe mety ve natao, tsy mety ve natao, natao fividianana sa tsy atao. Fandresahako dia mandrindra aloha hoe mampafantatra. Ahoana fiasan'ilay fanjakana leo fahefana sy tsy ambarako ireo. Dia hoy aho hoe le fahefana faratapony no mifehy zavatra rehetrarehetra. Ka rehefa tsy fantatsika ny fipetrapetraka izay dia tsika no mifandritaka. Tsika miady an-trano atao anatiny, tsika miady an-trano amin'ilay fahefana faharoa le hoe mety ve natao ny fitondrana sa tsy mety. Ary fahatelo ny resam-pirenena tsy haintsika no miresaka aminy. Tsy hitantsika izay atao. Fofoy ny fahako miresaka fa ezahako arak'izay azo atao no miresaka amintsika zany hoe iraky ny avondrindra tia tompon'ny fahefana ity maniraka ny tena. Tsy vao zao, vampolo taona ny maro zany. Dia tiako tenena zany mikasika ny fahefana io sy ny hoe ny fipetrany ety ambony tany. Rehefa tsy fantatsika ny hoe misy mandrindra ny zavatra rehetrarehetra dia mandeha mikipilapily tsika mianakavy. Ankehitriny anefany mahafoy fotoana izay hoy izaho dia hoe tonga dia s'adresser amin'ity fahefana ity. Zany hoe ny fahefan'ny resam-pirenena izay mahatonga ny zavatra rehetrarehetra ohatrohatran'izao. Ty fahefana ity tsy nefa ny tena no mifanaraka sy miresaka aminy. Fa hoe hiraka ny tena dia mampita indray hoe ahoana sy ahoana no tokony atao ety ambony tany. Hafahafa be ny firesako fa raiso amin'izay aloha fa rehefa misy fotoana hifanazavana afaka miresaka misimisy tsika. Dia hoy izaho hoe amin'ny international ataoko amin'ny teny malagasy aloha fa ampitan'izay mahay mampita fa tonga any io hoe manana didy ianareo iraisan'ny pirenena nareo iraisan'ny pirenena izay tena mifandraraha akaiky amin'ny Madagasikara. Mitandrefana angambany akaiky indrindra amin'izany efa misy koa ny hetsika tatsinanana. Mandalo fahasahiranana izahay, mandalo fahasahiranana ny vahoaka ty firenena ity. Manana tombontsoa ianareo arovana, manana tombontsoa ianareo trandrahana amin'ity firenena ity. Nampahantraina izy ity tompona andraikitra nareo na tianareo na tsy tianareo. Tsindriko tsara izay. Ilay iraisam-pirenena, ilay firenena ilay ambarako hoe fahefana fahatelo zany faharoa zany. Dia dikan'izany dia zao manao antso avy ny tenako mystère iraky ny avo indrindra. Hoe tsy vao zao no ny antso fa mametraka tsara ny hoe vaonareo ny olan'ny Madagasikara ary ho ampitombotsoan'ny Madagasikara aloha. Mazava tsara ny teniko. Vao ny olan'ny Madagasikara hainareo io tsy izay ny mampianatra fa miainga ao aminareo iraisan'ny pirenena. Raha sanatria tsy voainareo olana io apetrako tsara izay afatray amin'ny international raha tsy vanareo dia hisy olana goavana be hitsanga indray any amin'ny firenenareo. Ambarako ny hoe tamin'ny taona talokelin'ny taona 2024 tany aloha azy nanambara ny tenako mikasika ny hoe crise Europa. Mbola tsy nisy ny fipoahana atao Europa momba ny BRICS sy ny momba ny hoe fifinamonana goavana. Miainga teto Madagasikara io ary tompona andraikitra tamin'izany ny tena iraky ny avonindra. Ny antsoantson'io ahako nataoko tamin'ny teny frantsay, tamin'ny teny anglisy, tamin'ny teny malagasy. Naharitra be miresaka an'izany tamin'ny radio hoe raha tsy vanareo ty olana ity raha tsy raisinareo an-tanana dia hisy olana ho avy aminareo ka ny anarany dia omeko tamin'izay fotoana izay ataoko hoe crise Europa. Efa nitranga ny crise Europa hatramintsika amin'ny teny izao tsy voava. Dia hoy izaho hoe avy roa eny na avy telo eny amin'ny crise Europa na azo anareo tandrefana. Tsy miara-miasa amin'ny terrorista, tsy miara-miasa amin'ny mpampiasa hery ety ambony tany amin'izay mety eritreretantsika azy, tsy mahay an'izany. Iraka fotsiny any tenako dia apetrako tsara hoe raha vao mamototra anareo. Nefa misy olana ny Ukraine sy Russia, misy olana amin'ny Israel sy Palestine. Fa miainga eto Madagasikara ty resaka ity dia misy indisy omeko aoriana kely hoe zao indray ary ny anaran'ilay olana be hiatra aminareo
Zao le anaran'le krizy goavana azo anareo dia amin'izay fantatrareo fa teto Madagasikara io. Ka milohan'izay a dia alefako ny hafatra amin'ity télévision record ity hoe manana andraikitra ny iraisam-pirenena mamany olona Madagasikara. Mangataka zany ho amin'ny rapitso satria tsika manantena fa hipoaka be io samy mety ahita tombontsoa amin'izay hipoahany eo. Ny iraky ny avin'indra tahaka ny tena efa mba mahafantajavatra ihany hoe inona no ataonareo na ny fahefana iraisam-pirenena na le fahefana anatiny. Ny fahefana anatiny moa tsy dia halala io satria kifehy manara-panjaitra bakeon'ny ato izy, zany hoe bakeon'ny iraisam-pirenena. Dia apetrako tsara hoe ny tranga rapitso dia miazona amin'ny herin'ny avindrindra ny tenako mikasika ny ramandrika mangataka ny avindrindra tsy hitranga zany rapitso ninona antony. Dia ho fantatranareo ny hery sy ny fahefana zany avindrindra ny anambaroko hoe tompony fahefana zany. Fa fantatra fa misy maniry an'izany dia rehefa mipoaka zany zavatra any dia misy force, misy hery anankiray ho atsangana mody andrindra n'ity tanàna ity. Raha ny tena manokana tsy miafina amin'ny teny zany fa tiatsika apetraka hoe zay ve ny mamany olona Madagasikara, zay ve. Ka dia mazava ny zavatra noteneniko misy fahefana miazona ny fahefana ety ambony tany. Ty fahefana ambony ity no toriko dia le fahefana nanao ny masoandro, ny volana, ny kintana, ny vovokaina amin'ny orona ohatrany ny orokotry ny orona mananaina rehetra io. Ny tenako mety anankiray ety ambony tany fa ny eto Madagasikara aloha dia mijoro ny tenako milaza an'io fahefana io satria misy zavatra mananontanina ny firenentsika. Ka ny rapitso zany tsy ndriko averiko noho ny hery sy ny fahefany avin'indra dia hitazona arak'izay tratry ny hery ny fahefany avin'indra. Tsy isian'ny ramandrika satria betsaka malagasy mety ho latsakaina. Malahelo milaza amin'izany ary tsy momba n'iza zany nanao antso mandrakariva izay efa natsahatra moa mikasika ny hoe miantso ny candidat telo ambin'ny folo. Tena nandefa antso ary fotoana zao ngamba nifahako miresaka an'izay hoe tany amin'ny filoha Rajoelina tamin'ny alalan'ny ny SPN. Vitako zany tamin'ireo candidat telo ambin'ny collectif. Efa nisy candidat nionako tamiko mivantana indroany antaona nanantona izy ary olo-dehibe izy fa nandeha tena efa tafaresaka izay tokony resahana. Nisy candidat anankiray efa nifampiresahana ao anatin'ny roa zany ny candidat ao anatin'ny collectif dia niresaka tamin'ny mpandrindran'ny collectif na nateliny ny hafatra na tonga ny hafatra na sotonga ny adidiny izay fa nataoko dia nataoko ary tsy niafina nanao an'izay. Toko apetraka niresaka ny ambadika rehetrarehetra mikasika andreo dia ataoko miadana fa ny ao amin'ny radio tsy miantso intsony hoe miantso anareo candidat ohatra nataoko ianao vavolombelona zany candidat tsy miresaka an'izay intsony aloha fa izao olana atrehana maimaiky izao dia aorian'izao hitantsika ny mety ho toy an'izany. Everiko fa mahafoaka zavatra be.